Jimmy nosoratany Arnofy ho velom'ny nanja miaraka amin'ny valy naina raingo manana zoma amin'ny rina arinjara. Zao le izy dia ahoana mba fahitany lazy? Tsara ka, tsara be, tena tiako be mihitsy. Zany voanety velany fotsiny aza nitany lahy ndaondroso tandrema tsara lahy amin'ny tohatra kely io fa malama be zay izy io. Ie, tena malama be mihitsy. Feno lomotra le izy fa efa ela tsy nisy mipetraka angamba tato e. Efa ela ihany fa hisana fotsiny ireo dia milamina e. Ohatr'izao ny ato anatiny. Oay, Andriamanitro, tena tsara be. Merci lesy fanantenana. Tena tiako be ty trano ty. Ary jereo tsara ihany izay sy natao. Saika tafatsiropaka teo amin'io gorodona io ny tongotro. Saika tsy tapitra kory ny teniko. Efa antitrantitra ihany koa gorodona io tsinonako. Fa mbola betsaka ihany fanamboarana tokony ho atao, a? Ionja, izara ny varotra mora ny tranony amin'ny lahy eo raha tsy misy antony aho. Tena betsaka mihitsy ny fanamboarana tokony atao fa tsy manambola anaovana azy ondry zareo dia naleona namidy fa tao mihasimba mpitoerana eo fotsiny eo ny trano. Ka izandray tsika zany no hita volanaovana an'io? Lefa tsy kelikely eo lesy tsy maintsy vita ny anarana io. Dia tsika rery zany no hipetraka ato amin'ity trano be misy efitra firy ty? Iza kosa tsy okon'olo rery ato elahy rehefa mandeha miasa. Za ny lahy ihany fa tsy tafody indraindray. Dia iza zany ny araka hipetraka amintsika ato? Ahita-panovatrano lesy amin'izay sady mba manana namana tsika no misy vola hoe hoentina mitana fanavaozana an'ity trano ity. Fa sady ny vidy trano zany ianao no nitady mpanofa ihany koa. Ahoana koa no nanaovanao an'izany? Faobe lesy faobe. Faobe inona koa? Faobeko FB Facebook e. Inona indray tsy voafoaka amin'ny Facebook amin'izao? Faobe marina. Tonga sahady nareo. Zay zao ny hevitra hoe amin'ny herinandro ambony nareo vao ho avy. Manao amin'ny pastera? Manao na retsy tsy mety aminareo nga fahatokavany milo. Ohatry ny hafahafa fijery zany koa ty pastera ty. Fa mety solana avy eo ary fahatongavany milo tao tsy valinao akory fa tao lasa saina fotsiny ianao. Tsy dia hoe misy olana akory fa zany hoe tokony mbola isy fanamboarana kely atao fotsiny ny trano. Dia fampifanolo tanana fanamboarana eto zany ko. Anao inona fotsiny eto marika ny tsy hanampianareo ary mba angakaiky letsy lahy. Zay amoaka an'ireo entana kely ireo koa ve dia fady mifiry eo ihany. Manao na toko. Manao na ry izy marika zanako. Faly mahafantatra fa nareo mianakarery zany fa tsy misy afa-tsony. Mbola ho alay marika andra matora rivaka. Somary andamindamina aloha zay mianaka. Raha matoma tsy manao marefirefy zay ka mety tsy azaka le fofona amin'ny fanadiovana sady tsy mahavita manampy amin'ny fandaminana koa Zany efa nodiovinay tsara aloha ny aho ny fofony loko no asa raha efa lefy. Ka zay mihitsy ny antony nandehanany amiloha amantatra raha efa mety amina tsy. Dia atoka izy reto io tany reto Ohatray marina. Eto efa riana miresaka eto mandrosoa Ohatr'izao ny ato. Tandremo, misy lavaka kely eo amin'ny gorodona io sao tafatsiropako ny tongotra. Mbola mila fanamboarana kely marina izy zany ary aiza ho raha misy fanantenany. Tsy aho izy fa miasa. Indraindray azy izy tsy tafody mihitsy fa taram-piasana any. Tsara kosa zany koa. Maninona? Tsara kosa zany no nahatongavanay
Amin'izay mba manana namana ianao raha taraiky any ampiasana any izy. Izy aloha dia izay e. Fa tia ny fanalahidanareo ato ny efitranonareo. Misaotra indrindra madama. Tena ohatry ny hafahafa mihitsy ity pastery ity ka mba marina moa. Restory tato marina. Efa ho amin'ny telo sasany ka izao. Marina teto dia mandeha metsena ka. Afa-baraka amin'ny fara toa ka tsy masaka eo ny rambonomby sy voanjo borina tadiaviny. Ary masana kizako ary izany zaza milalao an-tokotany ao izany. Nefa toa tsy misy tanana mihitsy ngera tsy ry akaiky ny tsena ary dia zazany koa ve dia ho tonga hatraty no ilanao. Sa kosa zaza niaraka tamin'izany ramatoafaty ny pastera izany. Nefa ry zareo ary dia tsy misy ahy. Jereo fa misy kadona varavarany tranony. Manao nareo menada? Manao ao madama. Iza ny anarany lahy? Jimmy. Ary ty zandriny lahy ty? Priskany anarany zandriko. Tsy mahay miteny izy fa mitomasy meme fotsiny no hainy. Fa aizy nareo menada no mipetraka? Tsy mamala ry zareo fa miondrikondrika fotsiny. Nona be izay madama. Nona? Ie, tena nona be mihitsy izay. Ndao hiaraka amiko metsena dia hividy mofo ary tsika e. Sa misy mofo ao. Aleo izay no alaiko. Andraso vetivety ary Entopo. Ary ankevitry ny zaza pirenireny izany izy menadary eo Nefa toa tsy izany mihitsy ny fitsarako ny fomba fitafiny. Sady ry zareo aza teo no ny lalao be toa tsy nalalanona akory. Ohatray, ary nakaiza ry zareo teo? Jimmy Jimmy! Marina raha tsy lasa ry zareo. Tsy azo kokoa izany. Tsy dako izany ny ianao. Maninona indray? Ka tsy misy aty hafahafa to trano aminaoko. Fa akoho izany. Onja. Somba sy tamanandray ianao io e. Fa ifa izany tsy mba azo hitantarana zavatra mihitsy. Aiza koa nisan'izany fa ianao le mifosafosa olona ity tsy tiako. Efa mitenanao foana. Aizako pastera avy nitanao fisaina ty amiko aty. Fa tena marina angeo aho izany e. Manao fijery hafahafa izy sady ohatry misaritsarima be izany. Pastera izy ve tsy mba ezaka nosarika aman'olona e. Enao mihitsy nefa misy devolany faratsitsaina. Saloko. Dia maninona indray izany zao zany zaza menata izany? Tsy haiko. Tsy hitako fotsiny teo ry zareo. Teo imasinao teo tonga dia foa. Tsy hita fotsiny fananjavana. Aiza koa nisy an'izany e. Niakatra naka-mofo andry zareo taty ambony aho Niverina aviana dia tsy hitako tao tsondry zareo. Ay ve, mety natsony ray aman-dreniny izy angamba e. Angamba? Fa zaza ohatry ny ahoana nefa izany? Lehilahy kely angamba tokotokony eo amin'ny 7 taona eo. Jimmy hono ny anarana. Ale vavy? Marina tsy voahery taona mahery kely iny. Priska hono ny anarana. Tsy mahay miteny hono izy fa mitomany sy mimeme fotsiny no hainy. Ay samy tena mbola zaza. Fa tsy ankizy tamin'ry pastera atao ihany nefa izany ve?
Efa nanontaniako marika fa tsy misy ankizy izany hono eo amin'ry zareo. Na mety ho zanak'olona avy any tanàna any ihany fa ngamba lasa lavitra fotsiny. Asa fa ny tena mahagaga ange dia ohatrany tsy mba paozin'olona sahirana izany raha ny fitafin'ireo zazy ireo e. Sady madio no ohatrany mihajahaja kely. Pastera? Fiadanana madama kely? Manao ny pastera? Salama. Fa nga tsy hampandrosoana ny mpanompon'Andriamanitra e. Ka mandrosoa ary? Fa nga tsy eo ramose? Anaty safa fotsiny. Iza koa tsy nahemina ilany fanantenana teo. Efa henoko miresaka ho daholo koa ary za nanatitra azy tany ambany. Efa lasa ny asa izy ka fa misy inona nga? Fa nga moa voatery hoe misy inona ka? Mba mamangy amin'ny anaran'ny tompo e? Ay, fandiminy amin'izany. Ohatr'ireny potsaka ireny voamasony. Ianao ve madame Onja tsy mahatsapa hoe ny angaran'Andriamanitra izany? Ny angaran'Andriamanitra ahoana moa? Zany e, niendrika ao kanto dia kanto, jereo dia firafitry ny bikanao. Hita misongadina mihitsy ao anatin'le akanjo mandry fotsy manify. Ny tratranao somary maranitra kely ka manindrona ny any am-paratoka any. Pastera, lehilahy lehibe ianao ka mipetra tsara. Aparahatoka. Zany no marina ko. Asa zany tsy aiza miaina rangatia. Fa maninona anao anefa e? Fa nga fahotana mitanisa ny akanton'ny zavaboarin'Andriamanitra. Lasa ianao mivoaka any azafady. Ary aza tositosika ohatry izany ahy. Olom-boasina ange ahy. Lasa ho ianao mivoaka any Tena tsy mety izao taonao izao. Tsy fanositosika ohatry izao ny ray aman-dreny ara-panahy. Ray aman-dreny tsy mahay miaina rangatia. Ay, atondrainareo menada. Manahoana nareo? Manahoana tompoko? Manahoana ho ah? Nona be izay madama. Izay indray elahy. Nareo ary lasa fotsiny le tamin'iniko. Ontso, izay aza teo foanako. Teo foana inona koa e? Za miantsoantso ohatry ny daly araka nyity tanàna ity fotsiny. Nareo tsy haiko raha nakaiza na nakaiza. Mangina e, izany koa ve dia ho hita Priska atao ampitomany. Nona be izay madama. Ndao ary, manaraha aty. Sa otrotroko Priska? Aleo izy ho tatanako ihany ka bedy eo izay. Bedy? Izay trotrona koa ve dia mahabedy? Ka bedin'ny dady izay vao miresaka amin'ny vahiny sy ny olona tsy fantatrako. Vahiny? Nareo menadary izao mivahiny aty aminay koa. Dia ina indray izao matapaka ny tsinaindry amin'izany ry Priska? Avy manaraka aty e. Dia mba aiza marina moa izany dadanareo masika be izany? Oika, izy aza tsy masika be izanyko. Eny e, fa mba aiza ho ahy izy, dia aiza koa ny neninareo? Lasa ny asa zareo. Miasa aiza? Any alavitra be dia lavitra be any e. Hay, andraso vetivety kely ary ahaka mofanareo menada e. Tandremindray ary sao dia tsy hitako eo indray a. Jimmy! Priska! Faizinareo menaka izany e? Lasa ato ambadika ato kay ry zareo izany. Hoatray, fa toa tsy tato akory. Jimmy, faizinareo menada e?
ilay onja. Ary ohatran'ny ao an-trano andala tsara indray nge izy izany. Ankizy kely be sangisangy mandreraka koa reny ka. Sa mbola maika etsena mbola dala ianao fangalam-pery amin'ny eto ihany. Ary ino izany nampitomany be amin'ny Priska tamika toy izany. Aloaloha jerena aingana. Priska, fa misy inona? Priska, fa toa tsy misy inona akory ato. Ary nasany ambony ka ry zareo. Aza manany ihany ianareo menataka. Mba maika nge io hoe. Ho betiko eo nefa ranareo fa taovy ihany. Hoay, to tsy ato indray. Izany zavatra hita amin'ny mandrano isapoko ry dada. Asa ianao raha efa mahita toy izany koa tato. Fa amin'ny andro atandro be ireny izany nisy ehony izany. Amin'ny atandro izany mazava ho azy. Aiza koa nisy olona andeha hiantsena amin'ny andro alina ry dada. Eny e, tsy izany mantsy fa amin'ny alina alohan'ny atory izay mivadiny toa maheno ankizy toy izany any alatrano any. Eny kokoa aloha ireny e. Fa tsy niarina nijery izay tany ivelany tany a. Izany nanapo hoe izany ny zava-misy marina. Nataoko fa dia ankizy alay madamy onja hiaraka amin'ny atory aminy ireny rehefa tsy ora amin'izay. Ary sendra kosa aloha ka ankizy mpirenireny fotsiny marina fa madama tompotrano tsy ampy namidiny. Fa tsy ampy namidiny ahoana koa e. Izany e, mody mitaraina anao izy dia lasa madama onja mikarakara izay azony roso azy ireo. Zareo kosa mangorona izay azony rovina. Rehefa mivery ny madama ary zareo efa tsy ohatsony na ineny sangina-pitahorana dia tsy manaraka azy. Azo iverina ihany aloha izany e. Nefa dia zaza kely izany ve dia atakatra an'izany efetseny izany. Sady marika teny efa hafa nge ny olona amin'izao e. Mety efa nampiofan'ny ray sy reniny tany mihitsy izy ohatra. Asa sady na ny olona eny etsena sange ohatra miresaka ny fisiany zavatra hafahafa ato amin'ity trano ity daholo e. Izaho moa tsy niteny an'izany tamin'izy mivady fotsiny. Zavatra hafahafa ohatry ny ahoana? Tsy misy mety hitantara amin'ny Antsipriany zareo fa ohatra ny fintelo no nisy mipetraka ato fa toa tsy nisy tamana daholo. Izany ve? Sady tsy nisy nahatsikaritra akory nge ny alahan'izy ireo teto e. Kratsinona koa. Na dia hoe ny ray fotsiny aza ve? Tena tsy nisy hono aho. Misy ara samy laza mihitsy hoe nanjavina tato amin'ity trano ity ry zareo ko. Tena azo antoka raha izany fa tena misy asan'ny fanaratsy atao amin'ity toerana ity. Dia atao ahoana izany e? Mila iasana eto. Iasana? Iasana e. Mila metra tanana lan-devoly ity trano ity. Mila toerana ny ratsy. Efa zary monina eto ireo fanaratsy ireo ka tsy hanaiky ny ala mora fotsiny. Mila miady tsika. Eny e, fa iza aloha ny hanao an'izany e? Ohatray. Fa le zalahy ity ve ahoana e? Fa zavatra dia avy nylao izy indray. Olona mananositra nge zahy. Mipetra tsara raha bainina. So iverinao olombelona azy tsy tia ka azonao etsarana velatsy. Tsy isedirany lahy zany e. Miomana fotsiny lahy hijoro vavolombelona any am-piangonana. Mipetra tsara aho a. Tsisy de voly afaka ao izany ao. Vao maika aza angamba ny ampy indray. Aiko tsara nge hoe pastera iza marina ianao io e. Ho avy rea! Inona ary ty maimaika be ty? Efa hoe ho avy ho a? Madamo! Iza koa izany? Ay ve nareo menaday e? Bonjour nareo? Manao amin'ny madamo. Fa andeha anga madamo. Ie, andeha mihitsy izay io. Za io aza saika tsy tratra nareo menada intsony. Mifidy izay kavy nanaovako sisa dia andeha. Tsy efa tazanareo mamelona fiara ora amin'izay.
Fa andeha hoaizy nareo? Andeha hanao vakansa kely any Tomasina ny fotsiny izay. Dia ilozanao izany izay. Aza mandeha moa madama. Mialahy kosa izany. Vetivety fotsiny ange izay no hany e. Tsy mahazo mandeha izany ma ianao. Mangina nareo Menaday e. Mangina fa hitondrako zavatra tsara be nareo. Ary aza-rambizanareo ohatr'izao ny akanjoko ka. Avelao any akanjoko. Ao moa Priska. Oay, fa toa misy raha ny akanjoko. Fa nga maratra indri. Andriamanitra. Toa mivoaka raha be daholo reto zazy reto. Tena mivoaka raha daholo na ny sofiny na ny orony, na ny masony, na ny vavany. Aveloanareo ao aza tazominareo ka ao andehanako. Tsy mahazo mandeha izany ianao e. Avelao aho fa nantenana avonjeo fa Ionja fa tonga la fa nga tonga dia kalain be ohatr'izao indray e. fa nanofy ratsy be aho teo. Elahy tonga io vao tapaka le izy. Fa somary voakely anao sandriny lahy. Felona mafy loatra nitery Oay, azafady. Fa inona koa ty akanjo anaovany lahy ty? Ino ve nentin'ny lanatory? Fa nakaiza ny akanjo mandray? Andriamanitra. Fa misy inona? Ka tsy tamana eto tsony ary fa andao le sy ala teto Kalma fa misy inona? Andao mole sy tsy tamana eto tsony aho Fa misy inona Tena misy zavatra fahafy ty trano ty. Kalma aloha ela. Dia tantara ho aho hoe inona marina no misy eo. Hitany fa akanjo mandry mihitsy ny oloko malariva. Dia ty akanjo anaovako ty kosa nanaovako tao anatin'ilay nofo ratsy. Fa ahoana izany nofony lahy zany? Nanofy aho hoe andeha hanao vakansa ny Tomasina hontsika. Dia tonga teo hono izy Menaday kely ilay tantaraiko amin'ny lareny foana. Dia tsy navelany nandeha hony aho. Tsy navelany nandeha? Eny e, tsy navelany nandeha fa nyrambizandry sarao mafy be. Dia avy eo niovana ratra sy nandeha rahabe ny endrika izy Menaday. Ary aza mitonantsy ny loka andinika izay tokony atao na zany aza tsy afaka niala eto izao dia izao tsika. Fa maninona? Matahotra be nge ahy e. Ka raha nofy azy ianao no mikasa andeha izany no zavatra hitanao. Vao mainka raha tena andeha tokoa tsika, inona no mety iseho? Alay sarantsana ange e. Marina nge ho azandro fa elahy ohatra ny tsy mety mino ahy mihitsy. Fa tsy mino ny lahona koa e. Hitako ataony lafalaingako daholo angamy izany. Farava kalma aloha ianao e. Allo? Manaja anao Andray Matodale. Saika mba hiara aminao aho hoe aleo mba ataoko aty an-trano aloha ny asa fa tena misy olana be ka hoe raha mba mety dia alefa email aty amiko ny compte rehetra dia aty any mandrindra azy. Dia mba scanena koa ny pièce justificative rehetra dia alefa aty koa ahitako azy. Ilay onja beo. Zay izao no tsy haiko mihitsy mandra-poviana. Iezahako ala aminaingana arak'izay azo atao e. Mazava ho azy.
Tsy maintsy hiangavy any madame Cora fa niera taminao aloha no nataoko. Misaotra indrindra indray matotale. Mirasoanao. Fa tsy ho any am-piasana izany alahy. Eny moako. Ataoko ahoana koa ny famelan'ny lahy rery ato. Jereo inge lahy raha tsy efa mangovingovotra ny tahotra mihitsy e. Misaotra be dia be ilay sy vato koa. Ionja. Mahereza tsara lahy. Mila miaraka miady amin'izany zavatra hafahafa izany tsika. Dia inona izany izao no ataontsika? Aleo aloha mankany amin'ilay olona nividianantsika an'ity trano ity. Dia fotopitsorana tsara izay zava-nitranga teto taloha sao dia izany no mahatonga n'ireny zavatra ireny. Dia izany re pastera, asa izay mba hevitrao? Fa tsy natratra olona tany izany nareo? Le zafikeliny ihany ny tratranay tao. Izy koa aza nilaza mbola maika ny andeha hianatra honika. Sady raha ataoko hoe tsy maika koa ary izy, inona ny zavatra fantatriny zaza iny? Raha misy mistery hafahafa mariny ity trano ity dia tsy maintsy ho nafendry zareo fatratra. Ka raha mba vahaolana hafa aloha ny tadiavina fa tsy maika nivarotra ny trano izany. Ka ionjange hono ny tena tsy tamanatsony mihitsy e. Mila trena nge ny olana rse. Tsy mety za mitsokady izany. Ka heritsy mitovy kosa ankeo paster e. Manana ny Kristy tsika e. Aiza ny finoanareo? Ka izany mihitsy ange no hivarotanay aminao an'ity trano ity e. Ianao manana finoana andresena an'izay fanahy ratsy ato. Fa raha izay, tsy ahatohatra azy mihitsy koa. Ka tsy nitahotra izany akory na hoe malaina ny vidin'ity trano ity fa ny vola hoety manana amin'izany mihitsy tsy misy. Ka izay nge paster tsy mitaky vola sao dia sao e. Rehefa manana ianao dia mandefa an'izany aminay. Tsy maninona io na alohanareo mitsipotipotika tsiray alina eo aza izay mampety anareo mihitsy. Ka misy rafitra hafa mihitsy inge ny fiangonanay e. Izany hoe? Tsy mahazo mividy zavatra goavana ohatran'izany ny mpitandrina rehetra aminay fa ny fiangonana miantoka azy. Zavatra goavana ahoana? Ohatra hoe trano na fiara na tany na ohatran'izany e. Izany hoe aleo atsipika amin'ny birao ihany ny resaka amin'ny lahady izao dia ho hitantsika eo izay heviny. Mbola iandry amin'ny lahady ve izany? Mbola voan'ny birao fotsiny ny amin'ny lahady izao fa ny fanapaha-kevitra farany dia mbola miandry ny akatoka amin'ny farany volana. Fa olana hafa tadiavina ka, tsy androko izany. Ka tsy misy olona tonga dia hividy sao dia sao izany koa nge ity trano ity fa tsy maintsy miandry foana ry onja e. Vavaka ho aho, vavaka amin'ny vahaolana. Mila resena ny asan'ny fanahy ratsy. Tsika koa dia ohatra mampimbe. Dia nitsisy kely tsika nivarotra an'ity trano ity tamin'ny paster. Hitako. Koa raha tsy dia olona dala izy ko efa hita fa trano misy matotoa izao dia mbola hovidiany ihany. Matotoa inona koa e. Aza miresaka amin'izany. Mba tsy mety amin'ny lafotsiny ity trano ity hoe. Eno ahy e. Mbola tsy nahita marina moa ialako. Onja, tsy haiko na matotoa marina na angatra na avelona inona izany zavatra hitan'ny lazany. Fa isika ho tsy afaka nialy eto izao dia izao izany. Atanjao tsara ny sain'ny lahy. Sady ankoatran'izany koa angeo ka tena tsy azokazoko mihitsy ho pastera io e. Hitan'ny lahy amin'ireny fetsiny amiko ireny. Eo ary lahy sa manao fijery misipirapirana ohatra ireny izy. Sionja. Ka tena tsy tamana eto intsony aho Ary inona koa izany? Ohatran'ny hoe ankizy kely mitomany e. Izany ary le izy ny lahy. Mety zazanotro pastera ao izany e. Efa hoe le izy ho azy zany. Inona ny zazakely eo amin'ny pastera io? Aiza ny alalan'ny lahy izay vahiny ihany e. Efa hoe le izy ho azy zany. Tsy mety mino mihitsy e lahy. Ary ohatran'ny ao an-dalatsara indray nge izy izany e. Aleo aloha jereko an'izany. Aza mety aladala ary fa tsy mahazo mivoaka an'izany e lahy. Ary
ohatrany misy vehivavy nika be sy zavatra ny anjery izany teo. Eo mihitsy aloha ilahy ijereko an'izany hoe. Oa, tsy mahazo mivoaka no afa. Ela tsy ampiaro marika batazy a. Fa inona koa raha mivany aty e? Aza razona ny lahy mafy be ohatran'io aho a. Aleo ijereko an'izany fa ohatran'ny paster izany eniko miresaka an'izany. Sao dia misy lanitra zareo fanampiana. Tsy mahazo mivoaka no afa. Manahoana misy fifanantenana? Manahoana ry ser marika. Fa inona koa ty marimarika io vao maraina ity? Fangahy ity. Zao valabalaka vao maraina izao. Vahoana e. Enjana bingy ny zava-nitranga tato aminay tato alle. Eny tokoa fa nisy inona fatao ohatran'ny eniko nandehandeha tato an-dala tsara tato ianao sy pastera al. Enjana be ny nahazo neninay tato a. Fa nanino ramatoa? Somary mitaraino sepotsepitra izay izy dia voaka tato an-dala tsara tato. Ka nahen'olona nandehandehandeha tato mihitsy a. Za sy dada moa samy tsy nisy taitra fa efa fanaony ihany io. Raha tsy izy efa nika tokana taty ivelany taty tsy nikoropaka izay. Izy zany le nika be iny. Fa nanina hono izy tamin'iny? Tsy mbola fantatray aloha fa izy latsaka tamin'ny gorodony misy simby io no hitanay. Ay. Eo akory se ohatrany tsy mety vita mihitsy fa ohatrany angatahan'andro foana. Dia nanahoana ramatoa izany? Tapaka mihitsy ny tongony. Le azo gorodona teo nisy nitsofoka tamin'ny kibon-dranjony. Lozy zany. Tena fa baraka ny pastera marina. Dia efa nanahoana izy izao? Efa tsy maninona intsony izy ka. Efa ody eo azo ondry zareo dadako. Fangany entina tany amin'ny hopitaly mihitsy? Eny moko. Rangy zany. Reny, jereo fa reny mbola misy tsy voadioako. Tena fahatsoko daholo zany. Io le efa hitenena ny vadika foana amin'ity be fangatahan'andro ity. Fa ny tena manahirana anay nge dia izao e. Fa mbola misy inona koa? Mirediredy midelira be izy. Dia izany zaza menadazany foana ny resahany. Zany ve? Ny any ampiasany ity. Aza vadika aloha se. Tena mialatsiny aminareo zay pastera. Tsy hitako izay lazainy. Tena hoe antsoko mihitsy no natonga an'izao. Aza manamely tena toy izany ianao ramose. Fa matongotra anga ny zavatra ray dia izay zany nisitraka Andriamanitra. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra. Asa. Ary tsy eo anga marika teo? Efa lasa inoko. Iny ve iverina eo raha tsy raha riva? Mety ora-pitsy maraina akory aza? Izany ve? Nefa saika mba hiangavy azy zay. Ka izy ho azy zao tsy ao fa lasa ny rahana ilazan'ny bebe any ambanivohitra zao fahavoazan-dramatoa zao. Tena tsy azo tamin'ny telefona mihitsy ry zareo. Dia ahoana izany fa? Fa ahoana? Tsy izany fa ny antsoa teo ny tany ampiasana hoe mila makano ny hafa misy olana kely izay ihany. Ionja nefa tsy mety hijanona rery atao trano ato. Hainao ihany ny zavatra hafahafa mitranga ato e. Midina ty ambany ity. Za moa ho aiza tsy maintsy miandratra moto eto foana. Manahirana be izanyko. Sady nareo zao be fahiny be. Eny tokoa tsy ho avy hitsidika andramatoa daholo ve zao ny pera mivavaka aminareo sy ny havanareo? Tena ho avy mihitsy reny ka fa tsy manahirana izany e. Andao aloha tsika ary fa handeha. Aleo aloha hijery vahaolana hafa izay. Rehefa tsy misy moa ho aiza fa makaty ihany. Ok, ndao ary aloha e. Zay pastera, andeha vetivety aloha zay. Mitsidika eo ihany alohan'ny andanako any ampiasana. Omendalana ary nareo e. Aza donona mihitsy ny mandalo sao mba misy zavatra farako anao.
maka toerana ina ary ty miavavy ty oka am'izao fa tsy maninona. dia hijajerika ohatr'izao eo vovoatrano eo foana zany ianao mandra-pahatonga ny ramose ka aza mihafahafa ho a mahazoa toerana misaotra tomboka. na Samuela ny anarako. Tsy mila asiana tompoko, tsy mila asiana ramose. Tsy ampiana hoe pastera koa rehefa tsika rery miresaka e. Anomboka amin'izay ary ny akekeny tirangaty. Tsy maninona mihitsy angenao raha mba mitsikitsiky kely azy. Aza mikitikitika. Azafady ohatrany tsy haritro mihitsy ny tsy hanongo kely an'ity endrika mahafatifaty ty. Mipetra ho ahy ianao tsara. D'accord. Mikisakisa kely ary ianao ahafahako mipetraka tsara eto akaikinao eto e. Tena tsy efako ty nefa aleo aloha andramanao ovaina ihany ny resaka. Tena matahotra hijanona rery eo ambony ao izany. Ilay onjam-peo tianao. Ka efa nanao andra matoa izay mba mahazo mijery kely azy ave. Sy matory izy e. Aleo aloha tsy tairina fa tsy mahasalama azy izany. Raha miditra ao amin'ny efitra misy andramatoa ao anefa izao dia tonga dia hitongizina tsy mety hivoaka ao intsony. Mba te hijery azy fotsiny inge ahy e. Avela olo izy hoany e. Ahita azy foana ianao. Mipetra ho ahy ianao tsara. Mba misy saina rangaty tena mialatsino aho. Tena tsy haritro mihitsy. Mahita mibikanao tsara rafitra ohatran'izao ary dia te amiana anao mihitsy. Tsoko vonjeo eo nge ianao e. Aiza kosa ato an-tranoko ange ianao e. Sady aza miantsoantso olona izany fa aleo mba tsika samitsika ihany e. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy ty. Ny vadiny ao ambadika marary mafy nefa dia izao nataony ahy eto. Zay mihitsy tsy miteniteny aloha. Kalma tsara dia mitsika kely amin'izay. Mahatsiravina. Aza mangarika ohatr'izany fa vao mainka ianao manja kely rehefa manao ohatr'izany a. Metara aminao ihany a. Izany ve dia mbola mampome an'lahy ihany? Azafady letsy a. Tsy zany mampome fa natsiaro an'lahy le nitampitsofina be tamin'ny ondana sady nitazana teo am-baravarankely a. Ka saika hoe ianikasika mafy be nefa tsy nety nandeha ilay izy. Dia naleoko mipetraka teo ny andro izay ahatongavan'ny lahy. Nalahelo ange natazana ny lahy teo e. Amin'izay ohatra ny mangano ano kely izany ny masony. Tonga dia niakatra adiniko mihitsy ny vily tao amin'ny pastera. Dia mety tsy mbola fantana izany hoe ato elahy e. Asa angamba sady ny fiara tsy inona tsy niasika teo mihitsy androany. Mangina hoe aloha elahy. Misy inona? Ohatra misy mandehandeha an-dala tsara amin'izany. Indray elahy. Avy aloha izany many. Matory amin'izay. Tena malatona ty ange izy izany e. Zany. Eny lahy amin'izay izany. Henoko izany fa velao ho any ho aho. Eo fa fieniko mafy be lahy. Ary toa mandondona. Eo aloha hijereko an'izany vetivety. Aza mandeha an'izany ka. Eo moa onja tsy misy in'izany eo. Aiza nisy matoto andondona varavarana. Ka. Eo. Pastera. Mose fanantenana. Ianao vato. Ie. Ahoana? Veriko fa mbola tsy tonga ianao dia saky hijery amin'ny madamanao a. Sendra izy maninona rery ato. Zany? Ie. Ary maninona ny ohatry ny mitsaikitsaiko izany ianao? Ka nitsaikitsaiko mihitsy azy sendra matahotra izy ko. Sady raha matoko vo eo indray ny pistoly. Efa atao ahy. Misaotra indrindra tamin'ny fanahinana ny vadiko. Dia mialatsiny koa fa adiniko ilay zavatra nafaranao. Miasa be koa ny saiko e.
fantatranao amin'izany saika hijokojoko atato izao iny fa inona korony teo iny efa lasa iny avy aloha izy ho any izay tokony ataontsika izao no tokony heverina rehefa tsy atory ihany manena marina ho antsika raha mifindra trano e findra ho aiza nefa manofa trano oatra ireny taloha ireny indraiko aiza nefa tsika anao hita trano ho fany avetivety eo ko raha tsy heverinao fa moramora tia mitady tranoko ka tsy tamana eto intsony aho aman-tsainaoko eny e fefa mijery izay rehetra azo atao nge ahy e zandray ary le izy nenylahy Madame Onja Madame Onja ilay onja beo zany miantsoantso izany izao lehilahy kely ary fiaiza koa zany rivotra mifofofofo be tampoka teo zany asa ry aza mangovongovotra oatra izany aloha ialahy ka langa le terana indray ty no mitady anondrana ka ohatra ny miditra ty nge izy zany Madame Madame Rapsea ireo le ty e ireo mifampitatana kely eo amin'ny varavaran'ireo ry zareo salibona le izy ato amiko ato fa za mitrangatranga any a Ramsesy Madame asa mandeha izany moa e asa velanareo rehetra izay izany moa Ramsesy Madame asa mandeha izany moa ary ohatra misy misintona angezany lamy izany e azona hafa le tsy a enjana koa zany dia ahoana avy eo no nahalasandry zareo iza no nahita izay nandehana ny tany sady ny famihana mafy be izay mivadiny nanindry mafy ny lamba tsy ho voasitony tena latsaka hatramin'izay tsy ho latsaka ho atao ampandriana tao fa marika nga ahoana tsy melo za fa tena miala tsiny aloha madama amin'ny toetra ny dada tongo bakivaky izy tika sady marary mahamenatra io ataony io ihany nge no makarary eniny eny tsy misy idiranao izany e ny eloky ny raina nge ho ny tsy eloky ny zanany e fa tsy azoko mihitsy marina nge zany asany raha mise fanantenany izany e to miasa alina izy ireny nefa ny asany kay azo atao aty an-trano ihany hitanao ohatra ireny travail en ligne ireny no ataon'ilay orinasa iasany fa mikirakira manokana momba ny compte-ny orinasa iray izany hoe avany velany ny akamaroan'ny mpanjifandry zareo zany izay indrindra mifandimbisaky ny 420 ora ondry zareo fa rehefa tsy misy moa ny asa dia izy ireny mba tsy miasa alina ireny izany ve tsy karama be tokony fa ohatran'ilay tompon'ny orinasa hono no tena mahazo betsaka ho ifako ka io nge tsy maintsy ohatran'izany foana tsy misy tokony raharaina an'izay vola miditra any am-posin'ny olona any ny enareo ihany jerena izay aloha e nefa le vola aza verivery fotsiny fitianana n'ity trano feno angatra ity nefa dia efa mba niafy kely ery izay mivady verivery fotsiny ahoana e hita fizaniko mino aho fa ahita vahaolana nareo mivady mifarofaroana sy mifankaty be oatra nareo toanan'Andriamanitra foana tia marika tia koa ohatran'ireny olona efa mba manambady ireny ery hita fa marina izany neninay ve dia anday amiko aminao fa ianao marina so mba tokony ho any amin'ny neninareo amin'izay aloha efa ho dadanay satria ny araha tsy modiny rahana eo indray ahafahany anadalanao ka sao dia manahirana le ianao tazomiko elabe aty ambony atyko efa hoe tsy misy an'izany ho a fa raha misy an'izany dia ahoana marina no ataonao misy inona raha mody raha ny dadanay tampoka eo azako irano aiza nefa asa ohatra hoe aka zavatra any am-piangonana na hoe vidy fanafodana tsy haiko dia hiaraka aminao any ako antsoko fotsiny vadiko sao izy tonga aloha eo
tsara koa sika alonako. Eta ho aletsy za dia efa natahotra mafy mihitsy hoe inona indray no hitranga eto. Neny a neny oay tsiry neny a neny oa neny. Fa inona izany? Tsy haiko i marika io tazako mitomany miankohoko eo amin'ny varavarana io. Andao aloha hidinaingana hijery any. Ramatoa fa naninona io? Fa maninona marina io rose a? Tsy haiko e tsy haiko fa izy efa maty io no hitana sy tata midaboka teo. Ary aiza zao pastera? Tia tamitizika ny ataka kely tery fotsiny izy niantso zandary. Fa ahoana pastera? Misy inona marina? Somary nisy fifandirana kely zay izay mivady alina. Ny kiriny tsangana izy dia mivoaka. Nataoko fa dia mivadika teo amin'ny hevitry maharika fotsiny izy. Efa fanaony ihany izany sady olona tsy salaminy koa ve any dia lavitra ho aiza ho aho. Tsy vaniny ianao ry dada, tsy vaniny ianao e. Nyvolonao tamin'ny reniko, nyvolonao. Tsy isan'izany letsy aho. Aza miteniteny foana ho aho. Tonia aloha sery marika, tsy fotoanan'izany zao. Io izy ireo nja mba hoety miataka kely ery amin'ny sezan-jaridaina ery aloha. Efa manomboka mitangorona koa ny olona ka manahirana. Andao ry se rehefa tonga manam-pahefana ho hita eo izay anaovana azy fa avy aloha aloha izy ho eo. Tena samy inina aminareo aho fa tena tsy izay dirako izao ry se. Tsy misy niteny inge hoe ianao no namono azy. Ary reny teny marika ireny ve tsy efa milaza an'izany? Mba afa-afatsy ambina ny azy azo mena tsiny izy. Ny renina inge ny maty na zany aza tsy mety kosa aloha no nataonao e. Nataoko inona? Tsy tokony navelanao nandeha rery taty mihitsy izy ka. Tsika samy malala tsara ny zavatra fahafamitrangy eto amin'ity tanàna ity. Dia ahoana ihany hono ilay zandary any keo? Ho ampanatsony any amin'ny birahoany koa ny zany le olona nivarotana an'ity trano tiako. Ho ampanatsony ihany koa ny zany? Tsy azoko. Anaovana fanadidina e. Zany keo ve dia tsy azo lahy? Izany hoe ampanatsona ny daholo ange izany tsika rehetra ireo raha azoko tsara e. Eny moko, iza indray ny anaovana famotorana eo aminao? Izany hoe voaroroy amin'ny resaka vonin'olona ange tsika izany ry fay e. Aiza koa le tsy nisy an'izany a. Sika ny eto amin'ny manodidina eto dia atomboka amintsika ny fanadidina aloha. Ay, sa ve nahalala. Ny anay tamin'ny mbola kely vao hoe ampanatsona any amin'ny zandary dia efa kakazo izay. Ohatr'izany daholo ka. Ary izany izy hoe tamin'ny mbola kely. Izany tompotrano taloha izany ary ange tsy tokony misy idirana raha ny tena marina e. Fa izany hoe no sika samy nanamafy ny fisiany zavatra fahafa fotsiny no antony ampanatsona azy. Dia roviana hono tsika izany makany amin'ny tobin'ny zandarmaria. Masa lesy. Tsy andefa taratasy fampiantsoana ihany very zareo e. Mino anefa fa mba hiandry ny razanao voalefina tsara aloha zareo vao hanao an'izany. Dia raha efa lasy marika amin'izany dia ahoana? Sa izy tsy mba naovana famotorana? Fa lasa ho aiza? Lasa izy ange milaza ny tsy tamana eto intsony koa e. Vao vita ho ny fandevenana dia andeha izy. Izay ho atao amin'ny pasteur eo ny tsy rarahana. Tena tsy mety izany a. Raisiny zandary ho tompona andraikitra ny fahafatesany ny reniny izao izy raha vao tsy tonga amin'ny fampiantsoana azy. Ka ny dadany ve tsy ahalala izay ho alehana izany azy e. Asa! Izay roatra ny tezitra be amin'ny pasteur izany ko. Sady tsy mety mihitsy izany e. Tokony ho resahanao mihitsy izy ny amin'izany. Fa maninona koa e? Fa tsy tsaronao sahady ilay tamin'ny alina iny. Tsy tsaronao no nataony ireny matoto-kelinao ireny tamin'iny. Matoto kely koa ahoana koa e? Ny angavy mafy antsika fotsiny no nataony teo. Aza mandeha, izany foana ny teniny. Mino fa tsy avela nisy hivoaka velolato tsika. Ka amin'ny fomba ahoana nefa no iresahana an'izany aminy? Izy ary sahirana be foana. Ho hita ihany izany. Fa andao amin'izay sika hiditra ao amin'ny zareo ao e.
ohatrany tsy mety any natao ka amin'ny fotoana toy izao ve tokony andaozako azy ninona fa adisony izay vita ranka dia vita tsy mahaverina antsony aho zanako aza mba menetiko ny fiara aloha hividy zavatra kely etsy amin'ny varotra etsika. Manao ahoana Ramose? Manao ahoana nareo miarata? Jimmy no anarako, Priska ny anarany zandriko. Tsy mahay miteny izy fa mitomany sy mimeme ihany no hainy. Ay ve, dia ahoana zany? Nona be izay Ramose a. Zaho koa azako fa raso vetivety hoe ary aloha hividy mofo kely dia ho zarantsika telo e. Inona koa dia mampisefosefo anareo mivady avy any? Izy marika efatra eny amin'ny fasana izay ny andray andrasy fa tsy hitanay tampoka teo izay nalehany. Efa lasa iziko fa maninona e? Lasa iza? Lasako nangataka tsodrany tampoka izy fa andeha dia nitsofoko rano iziko meko azy ny fiara dia lasa izy. Dia tsy mba niezaka nitazona azy kory ve ianao na mba nanatikatiny an'izay ho ataony? Loza izany. Nareo nge nahita tsara an'ireny fifandirana taminay ireny e. Ilay onja Zarako aza mba nilamina tsara ny fisaranay mianaka. Raha izay alehany sy ataony ihany dokty misy ny finday ahafahany mifanerasera foana fa misy inona e? Ay misy laharana any aminao. Mba azonao antsona ve izy azafady? Mazava ho azoko zanako ve dia tsy ho ananako ny laharany e? Tena tsy mandray mihitsy izy. Averena antsona ihany aloha ka. Mofonareo menata fa aza atao haingo-tanana fotsiny ohatran'izao e. Izay mba hiaraka aminao Ramose a. Ohatry fanaraka ahoana koa nareo aiza koa nisy an'izany tsy mety zany be dia amin'izany nareo menata. Aza ilozanao izay Ramose a. Tsy mety ho azany fa aza metalatala io nareo ary azafady andehanako e ary hoano amin'ny mofonareo e fanganareo tsy nola be ndraika. Izy kely mampimetsy anaraka naony na zazy ty tsy mbola mahalala akory izay tena ho alehako ary ohatrany tsy mirehatra tsara koa nge zany jiro ny fiara zany e. Nefa ny any rehefa maizina ihany dia ataony zanga mahay akoatra ny fanodikodinana n'ity familiana ity dia manodina n'ity fitaratra fijerena ny heriny eto ambony eto ity koa ka. Andriamanitra ahoana koa hidiranareo menata atao aoriana tao? Aza ilozanao moa izay Ramose a. Izay mba ho hiteraka aminao. Tsy mety ho azy zany midinonareo. Aza mikakakaka matsaravo eo ka makadiny. Maninona ianao masika be? Masika be aminay Ramose? Ka tsinona masoto manginy e ary mipetatsara fa aza sotosotomotra zany e. Tazomy lesy io zany ralahy io a. Io zany ralahy io a misy kamiao be manaty mange iny e. Maninona koa ty fiarika izany tsy mety mizany io zazakely io a tapenany nge masoko e. Avela ny voaka vela eto marina ke tsika raha zany e. Saloha mila mitady vahaolana aingany tsika e. Zay ny fantatro. Ka inona nefa ny vahaolana ho hitanao eo e? Mila toerina ho ahy io mivavaka tsika roana amin'ny anaran'ny tompo ny fanaratsy. Ka tsy mahay an'izay bisy paham zany inge zay e. Za mahinte-pahefanandroana azy e. Mivavaka no anjaranareo. Ary marika atao ahoana ka? Avelao aloha izy hoany e.
Rarotsika izao mbola mahany amin'ny morgasy zao. Miara-miatrika sy miadeto aloha tsika ralina. Rehefa milamina somatsara zao karakaraintsika ny razana. Ary mba ahoana marina hoy ilay olona topotra ny taloha ny resaka tamina ho an'ny Kiory fa tantara zavatra be dehibe tamiko izy. Izay ohatra ny misy idirany amin'ity resaka ity ihany a. Zavatra be dehibe toy ny hoe ahoana? Eno a? Zany rahalany mpitsara zany hono no tena tompon'ity trano ity e. Fa trano tsy azy akory zany no namidin'ilay olona. Ny an'lako ny olona vao nanomboka tantara dia Toy izy Ramosea. Sampy tsara daholo zany izy mivady. Ie. Tany ampanaovana mission tany hono zareo no nisy namono. Ohatra ny tsy dia fangalarana loatra fa dia règlement de compte tsotra zao. Fa ahoana koa zany? Ka tsy nisy nanombinana keo ny vola tany amin'ny zareo e. Ny fiarany koa toraka izany. Ary efa hoerinandro taty aoriana nafataisin'izy mivady vao nisy nahita ny razana. Mety ny sasany tamin'ny olona nalefa ny tany am-ponja angamba no navidy izany. Angamba? Nefa nge ny mampitahotra antsika ka zazakely fa tsy hoe mpivady e. Ka anaran'ny zanak'ry zareo no zany tsy misy priska zany. Zany. Dia nakaiza zany ireo zanandreo? Sa hoe nisy namono niaraka tamin-jareo tany? Tsy hita popoka hono izy menada mandraka androany. Efa nikarohana fa tsy hita mihitsy. Dia nihevitra ny rehetra hoe noentin'ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny tany angambany. Ary aiza izay fitaovana nentin'ny paster? Fitaovana inona moa tadiavina ho entiko eo e? Asa ohatra hoe lakora volafotsy, rano voasina tsy haiko avy e. Na baiboly e? Tsy mila an'izany ka. Ny anaran'ny tompo dia efa ampy. Ay ve, izay ve nahalala? Ohatra izany ilay amin'ny filma sy ny tantara ireny mantsika. Film izany e. Ny finoana no entina miady fa ireny dia fitaovana hitanana mafiorina amin'ny finoana fotsiny. Dia tena ohatra ireny olona masina toetra ireny ery ity paster ity nefa. Ary ohatra ny mangina be hoa izy izany e. Nefa ohatra izao ve izy ireny tsy efa manao ny ataony ohatrany inona? Ho avy izy ka, tena ho avy. Ary androantsika vao tena hita ny heriny. Fa ahoana? Fa dia tsy hainareo marina ve ny tantaran'ity trano ity? Tantara inona? Efa niezaka nanontany olona ihany fa ohatra ny tsy misy mety ilaza ny marina amiko mantsy. Tsy haiko hoe maninona? Mazava ho azy fa misy atahorany aoko. Fa nisinina marina zany teto taloha e. Sao mba tsy tokony ho fotoana iresahana an'izany aloha izao e. Pastera, raha misy zavatra fantatrao dia mba lazao aloha fa aza manao izay mampitaitaina eo a. Hita ho ary fa. Efa nisy mpanofa trano intelo fandimbo ny tato talohan'ny varotany zareo n'ity trano ity. Fa rehefa tsinana ny volana dia tsy hita daholo. Tsy nisy hita ahoana? Izany e, tsy hita. Tsisy nahita hoe nifindra sa nakaiza fa tsy hita fotsiny. Ohatran'ny hoe nanjavona fotsiny tato. Ka sika ary izao tsy nisy nanjavona izany fa zavatra hafa mihitsiko. Tamin'izany mpanofa trano farany tato izany to nisy nilaza hoe tapitra maty tato ny zareo. Ankevitry ny tady an-dozitra izany anga hono fa ny sasany nandrazona ny vavahady, ny sasany nananika ny tamboho. Fon'olona be ohatr'izany koa ve dia ho jeren'ny olona fotsiny? Tsy sahiteny tokoa izy ireo rehefa rahonana koa. Izany hoe raha azoko tsara nge izany dia tapitra maty tato daholo ireo mpanofa trano rehetra tato e. Fa nafeniny zareo tompo-trano tamin'izany. Tena feniny aiza? Naleviny eo an-jaridainao ihany mazava ho azy. Eny ary efa alinala ihany zao ka tsaratsara ka tsika raha mimoaka mana amin'izay. Ka inona avy moa izany ilay fiomanana tokony ataontsika? Mivavaka ka, mivavaka ihany. Ka atomboy ary fa mandroso me alina ihany ny andro e. Fa mety angampitsika raha mandoalika aloha Eny pastera. Eny ry tompoandriamanitra io.
Andriamanitra tsara indrindra ianao. Mandoadika eto anatrianao zahay. Mitalao mangataka amin'ny famonjena avy aminao zahay. Finjeo zahay amin'ny asan'ilay ratsy. Manino paster izany? Pastera, ohatra nisy ny vely izany izy fa nironjona mafy be ny sorony. Finjeo zahay amin'ny asan'ilay ratsy miseho mivantana aminay. Tonga dia toery mihitsy izy pastera, toery! Asan'ny satana sy ny firokiny. Hoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'ity toerana ity. Lasinareo any amin'ny farihy rehetra afo ny sazanareo. Miala! Miala! Misy anjara toerana anareo to amin'ity trano ity. Efa nitompo daholo ny ololato. Miala ho aho! Miala! Ohatrany nangina be tamboka teo izy izany. Lasa ve? Tsy possible izany. Tena kaiza fotsiny teo ary. Eo ihany izy e. Izay hevitra izay mihitsy ny tia nipetraka ao an-tsainao hoe lasa izy fa resy. Avy eo ianao asiany tampoka dia tsy afaka intsony. Izany tokoa ary. Dia ho anandraika atao pastera? Andao hiakaranany fa any ambony izy izany. Manina nefa izy raha velany e. Alohantsika ho eto ihany. Tsy mety izany onja. Mila miadytsika fa tsy misy an'izany miandro fotsiny izany. Izay mihitsy. Mila manohitra foana tsika. Afaka mijanona kely ara matahotra e. Aleo izay sy pastera miakatra any. Eo dia efa mangovogofotra ohatry ninona aoko. Iza koa ny tadiavin'ilay hijanona rehereto. Andraso fa tsy... Akanda ho aingana ary. Ary maninona koa mpianan-jiro e. Ka zanga nanapika jiro izany e. Tapaka ho azy teo io. Misy labozia ty fa tazony kely aloha vetivety ty telefony ty hoe. Misy briquet angana afikasika any. Ie, ty misy. Aleo ny labozia no entiko ka. Manahirana mitondra n'ity telefonina amin'ny faty. Ary malaky moa lafa izay lozana mianana ny orinany e, aikana. Reo mitokokoko kely eo an-jorotrano reo zareo fa aleo aloha natonana akaikaiky ihany. Ie, ny tokoa, ie. Za manatona andao amin'ny anarany. Misy nandona mafy be ny soroko. Itikasa ilay labozia teo. Tsy hitako. Lasa rony amin'ny tohatrony ray zareo teo. Reo. Jiminy anarako polisy kanela raha zariko. Tsy mahay miteny izy fa mitoma sy mimeme fotsiny no hainy. Lasa mihevitra amintsika ry zareo izany. Andao arahana ho aingana. Avy aloha izy aloha akaina kely vetivety raha reraka. Reraka ahoana moa? Tsy reraka izany aka. Mba fivahoatra kely fotsiny. Mivahoatra maninona? Tsy haiko. Ohatry ny hoe nanako kely izany teto izy mihinata kely. Tsy afaka ohatrany tsy nanena izany ry zareo fa za fotsiny natao atr'azy. Ary raha andrasanao fotsiny eo ary zareo dia anontaniana izay tena tadiavina mahatonga azy ambony rehetra tamin'ity trano. Ka ny olana dia matahotra be mihitsy aho. Miezaka fa tsy mety. Na matahotra na tsy matahotra dia tsy maintsy mifanatrika amin'ireny zaza devoly ireny tsika e. Reny namanao ireny. Midiry e, mandeha ny fotoana. Tiano landra iny nanety ny varavarankely. Tsy adinoko izany. Mihetsika daholo anie izany fanaka izany e. Mila mivoaka tatanka antsika. Mahery izany rivotra izany. Lasa nisy tadio mihitsy izy izany. Ionja, miverena ty alina. Ampio afa! Tsy afaka mihetsika. Miraikitra be ny tongotra. Fanjeo Atolory ihany tanany lahy. Aingana fa miamahery be ihany izany tadio izany e. Jereo fa miainga setiny mitikodina daholo ny entana. Ka tena tsy mahetsika ngeo aza e. Ao fa trotroko e lahy. Tonga dia mitsampina aingana makaty amiko e. Aingana ho aho!
misaotra tena tsy tafavoaka atao amin'iny tadio iny mihitsy raha tsy voasitonao. sy mipetra aloha e. dia hipetraka anao inona fotsiny eto e nefa haitsika fa misy fanatsy hijanona mihitsy ao ambadik'io varavarana io raha tsy matinitsika. mipetraka dia makaina sy mandinika e. makaina mandinika manana fotoana amin'izany fa itsika. Mipetra aloha lahy. Araka ny eritrrehetrareo inona ny zavatra tadiavindreo ankizy ireo? Kinona moa ny tadava fa tsy hamono antsika eny e fa inona ny antony nahatonga azy hamono antsika fa maninona ry zareo manangatra? Zaho ohatra mihevitra fa tsy avelan'ny aly eto sika izay mikasa ny aly eto dia finoany izany izao no namonoany Andramatoa, izany koa no namonoany amin'ny Marika, izany namonoany andreo mpanofatrano rehetra talohantsika tato. Tombana be aloha izany e fa zao nisy lesona izay tamin'ny taona fasivy. Inona ny ivandraitra ny lesiny troisième amin'izao zavatra izao? Mbola nazava moa ako toy izy ho lesy ao amin'ny fandahara-pampianaran'ny kilasy troisième ny fifandraisan'ny maty sy ny velona dia le raha miseho mpampianatra ny tamin'izany hoe manangatra ny olona iray rehefa tsy vita ara-dalàna ny fandevenana azy. Tsy vita ara-dalàna ahoana ny fandevenana azy? Ahoana kosa ny fandevenana ara-dalàna izany? tsy ny fametrahana ny razana ao pasan-drazana ihany no atao hoe fandevenana amin'ny malagasy fa manomboka eo amin'ny fanirinana amin'ny masony mandra-pahatonga ny fialana lozana ny fisasana. Tsy nisy natao anefa izany rehetra izany tamin'izy Menada. Ahoana ny tenena ny lahan'izany? Nilazain'ny olona fa tsy hitany izy Menada ho taminao e. Mino mihitsy anefa fa tsy netika tato izy Menada. Matinona tato izy rehefa tsy niverina ara-potoana ny ray aman-dreniny. Izany hoe le nandao izany ray sy reniny azy ireo nahafaty azy izany? Izay mihitsy e. Izany ny antony amin'izay olona mitetitetiky ny aly eto. Tsy te hilozana intsony ry zareo. Raha izany petraka hevitra ao izany ange izany dia ataon'ity trano ity ny razan'izy Menada reo e. Ie. Ary raha tsy hitantsika ireo razan'ireo ary ataontsika ny fombafomba rehetra tokony atao dia hitadintsika foana ny fanahany. Aleo mihitsy aloha hipetraka ka izay aho vao tena hoe reraka. Tena tsy haiko mihitsy ange hoe aizany no mety hisy an'ireo razan'ireo e. Efa tapitra ny jerentsika dolona ny votokazo sy ny votom-bozaka manera ny tokotany. Efa tapitra ny savaina koa ny tato an-trano. Sendra mba tsy eto amin'ity tanàna ity ary misy an'ry zareo. Tsy mitombona izany pastera. Mahatoa izy ato ny manangatra eto izy izany. Ary somba ao ambanin'ny tony gorodony tony indray ary. Tsy posibla koa. Fa ahoana? Ka raha zohina tsara ny zavanitranga dia tavela rery tato izy Menada e. Tsy nisy nanome sakafo fa matinao na rery tato. Dia izany reny mampitaraina anao ry zareo reny foana. Dia maninona? Noho izany dia tsy ho any ambany zavatra any mihitsy izy ireo satria tsy misy olona matevitena. Ka aiza fotsiny ary e? Tsy efa tapitra ny jerena daholo ny efitra rehetra hatrany an-tokotany koa aza fa tsy nisy hitantsika. Ny feoany fotsiny no entsika mesy mitomana eny ambadimbadika any. Mbola misy hevitra raitsy ny jerentsika ka? Ka pastera, aza miteny hoe mila miditra indray tsika. Ka mahita vahaolana hafa ary ve nareo e? Ka tsy dia efa faminotena kosa ary ve raha andeha hiditra ao amin'ny tadio be ao amin'ny efitranonay io e? Tsy haiko. Fa faminotena koa ny fiandrasana fotsiny eto. No tsika fatany fa mezaka ny hanampy azy amin'ny fitadiavana ny vatany tsy dia mampasika azy teo. Vao vatantsika fa tsy manao ninina dia ho hitanao ny afitsiny. Andao aloha hoany e. Sady mandeha ny mandinika azy tokony atao. Ary inona kosa ny zavatra mitotona be amin'ny farafaran'izany? Asa? Iza ny mahalala izay tena miseho anatin'ny hevitra io amin'izao? Ka sokafa hitantsika azy.
vo maika ny anairybe le tadio voasary ny amarina. Fanantenana aka toy ny varavarana io e zay sitina azy atolory any tananao. Marina tsy voasary ny raha miala eto amin'ny tolany eto ny tanako. Manjare! Fa misy inona? Marary be ny vatako rafanaka miodikodina tao anaty tadio raky. Atolory aho any tananao. Ankana! Atao azo dia tsy voasitinao akory. Aleoko any mamikisa mafy amin'ny tolany ity. Ka tsy maintsy reraka ihany ny varanao dia ho lasany any e. Atolory aho any tananao. Misaotran'Andriamanitra, zay tsy voasarotro mihitsy ianao. Fanantenana maratra be ianao. Atao ahoana io? Tsy maninona le sy malala. Misaotra indrindra pastera. Zay kitaraikitao raha tsy voasitinao. Ohatra ny tena tsy azo idirana mihitsy aho raha izao ka. Nefa tena azoko antoka mihitsy fa ao le izy matoa ao no mifory ny tadio be io. Ahoana zany ny ataontsika? Tsy maintsy miezaka miditra ao tsikako. Fomba ahoana e? Vetivety kely teo fotsiny ary fa nitaraiko tao jereo ty ratra nahazo azy. Maika efa tena ho tafalatsaka ao mihitsy. Za mihevitra hoe misy olona mety tsy aninona raha miditra ao. Fa maninona? Satria tinika namany. Aza miteny amiko ndray eo ianao hoe alefa ao ionja. Mahazo manonofy ianao fa tsisy naroviany zany. Ka tsy manana safidy angetsika e. Manantsika ka. Inona? Ianao. Ianao no atosika hitsofoka ao. Pastera ianao tokony hanana ositra hidiana amin'ny fanaratsy. Ela marina. Inona koa lesy ny devolo resiny ke tsara velatsy io. Rehefa tsy resiny ve tsy alalanao arrangement ao izy e. Namany ihany renitro. Eny ary fa aleo andehanako ao e. Fa mba mamoy varavarana io ianao raha miseho fanantenana. Somary vavaka kely aloha vao hitsambikina hiditra ao. Na dia pastera be tsara velatsy aza. Raikitra zany e. Fa inona ny mbola iananao eo fa tsy mandeha amin'izay e. Andeha e. Ohatray, taony vadiko indray no natosika ilay pastera sanjoka matesa faingany ity any. Aka toy ny aloha varavarana io misefa. Ho voasitona any koa angetsika e. Rehefa avy eo mifanazava. Tsy mila zay fanazavana avy aminao ahy e. Nivononao ny vadiko, matika koa ianao anio. Aka toy no ahy io varavarana io. Maratra ange ianao e. Tsy ahafaty azy zany ianao fa voasitona any fotsiny. Tsy mila mamono anao ah. Voatazoko ohatr'izao fotsiny ianao dia tsy hamelako tsony. Avitsory ny tanako e. Ho voasitona any angetsika e. Ho faty eo tsika. Aleo ho faty any daholo e. Nahoana io jareo no faty any. Avitsory aho ary misefa. Tena me manatona le tadio be ihany angetsika e. Sady lasa mahery be zany izy. Tsy avototra zany hoa ianao. Miarina mateto tsika androany. Tsy mihina anarako, plisika ny anarany zandriko. Tsy mahay miteny izy fa mitomasy sy meme fotsiny noainy. Pastera, Ramsefa, nona be zay. Nona be zay hoa. Nona be zay e! Nona be sa! Tena voasitony tsika. Tsy nisy ninona tato anatin'le tadio tato. Ka zany ange ny saika hazavako anao teo e. Ao anatin'ny tambolibolin-drivotra dia tsy maintsy tony foana. Io le lazaina hoe mason'ny rivotra. Tena nakaiza zany onja. Sao tsy tafavoaka taty izy. Tsy maintsy tonga teto izy matoa tsy tazantsika hodika eto ny tadio miaraka amin'ireo fanaka rehetra ireo.
nakaiza fotsiny izy zany e. Nakaiza mangina aloha ianao e. Ohatra misy feon'olona mifokofoko mitomany zany. fa aiza izy zany e. Ohatrany hoe ato mirindrina ilana tsy nananato. Ohatra nisy varavara zany nge io e. Dino tsara nge e. Ie, tena misy lalana makany ambadika any io. Komody be ny teo. Efa teo foana fa tsy tafavoaka ny varavarana hono tena velanay teo. Tena tadidiko tsara mihitsy. De lasa niditra any zany madame Mionja. Angamba. Ka de hitsambikina ho any indray zany tsika. Ka ho avelako rery ihany ve ny vadiko aminao e. Ianao no mijanona rery eo raha tsy handeha. Nefa ohatry miamikatona nge zany mason'ity rambodanitra ity zany. Minao fa tsy azo hijanonana maharitra eto. Leo ary ahy veriny e. De ary nakaiza le varavarana nidirantsika taty teo. Ka voatery araka amiko ihany ianao zany ko. Na nitsambikimbikiana fotsiny ihany e. Tsy ao ihany ve le izy teo. So ho any amin'ny rindrina eo any ny donako. Tonga de mifatiko ny sisa ho hita mitsingevangevana hiaraka amin'ireny seza sy latabatra ireny. Ka andao ary araka amiko ianao fa tsy hay ihany zany zay anjoan'io zaniko. Andehaka andraso. Ary avelao ny tanako fa zatazominao e. Aiza kora nga nisy lehilahy fampitatana. Ka sao tsy tafarakako. Manisa telo fotsiny tsika de miaraka mitsambikina. Ao, isa, roa, telo. Fa izy ianao zany? Efa ato ahy e. Maizina be de tsy hitako ela. Fa iza ho ahy onjy zany. Aty anatiny aty ahy e. Angana fa matahotra be aho. Oka ry aloha rehetra ndraiky mijery fanao poste. Fa nakaiza le finday nampiasana teo e. Tsy haiko e. Latsakany angamba raha tsy any aminao na any amin'ny vadinao. Ka jereo ty jironao fa mitsilopilopika loatra ny reny tsirehatreny akory ary. Rosoa ianao fa tsy lozana menimeny eo e. Onja, aiza ianao? Aty anatiny aty aho mandrosoa fotsiny aty. Aiza zany e. Tsy matazana ninina nge zay e. Mandrosoa fotsiny ho aty e. Avy. Mba marina raha madamanao zany mamaly zany. Fa ho iza indray ny amaly eo aminao e. Aingana lesy fa matahotra be aho sady mangatsika be aty. Aingana. Tena tsy madame Mionja ho azy ary. Marina e. Lao fa zatazotazona ohatry zao ranga tia. Misefa. Hoa ianao Tena tsy azo tazonina mihitsy ty. Ary ny mafengezany rivotra zany ohatra ndray hoe neditra taty indray le tadio be teo. Sady asa raha zany reo an'izany zazakely mikakakaka zany fa ohatra naneny hoe tsy nisofiko fa nansofiko koa aza maneno ohatry zany ko. Zany hevitra hoe no niarerahana be loatra. Tsy aleo hoe mijanona kely e. Sady aleo mihitsy mandoarika mivavaka fa tena tsy tohitra tsy ny ty. Angaty ve mitaky andositra aza ataoko hijanona. Tsy hay zao zay efa anaovan'ireny mivadiko ihany. Mijanona ianao raha mbola hivavaka. Andrasako. Aleo ataoko vavaka amin'le mody sady mandeha ihany. Fanantenana. Avy lesy a. Nefa tany lesy a. Fa izay lazany e. Maizina be hoa dia tsy hitako mihitsy ty lampo ty mitsilopilopika tsisy ilana azy.
aty anatinatiny aty. Tena tsy mba vadinao a zany fa mijanona e. le rangahy ko iza indray raha niantso io aminao efa hita fa feon'ionjy zany ka inona indray mijanona ho a tsy mety e le rangahy ty mamingana fotsiny zao nipitika le jiro efa nitantahiana teo tsy namingana aminao zany aka marina efa hita fa namingana fotsiny ko ampio aloha hitady an'izay lampy zay tsy namingana anao zany aho a tena afafa mihitsy zao zay rehefa nijana tampoka teo le rivotra mifofofofo afafininy e tsy zaratsika aza ary ampio aingana ho a hitsapatsapy izay lampy zay atao mbany ato mikisakisay ianao any e tanako indray no nitsapainao ka za ve nalala hoe aiza ianao e lohako le rangahy ty nama efa hoe mikisakisana any ny lohan'olona fotsiny nytoany azafady e nataoko fa ditsika tinga ianao e ny lohako ko ary mba marary ny dominao ko fa le rangahy ty ve maninona mihitsy e inona indray zao nataonao aty ataoko any ahoana koa e za aza miverina ty aloha be tioko dia iza zany ty atao amiko ty ity zany le naminga anao teo aloha tazomiko mafy ny tanany iza ho a ianao a andasy tsy lovina vetivety fa ty efa hitako ty le rampy e angakainganaro hoe ionjo atao ionjo ary malaky izy fa aza vele kokoatran'io se sady ohatrany tsy mahatsiary teny izy zany a avilo tsy lovy tsara ry aloha tonga dia atsilan'io dia kosikoseo ionja ionja ho a ionja Iorfa inona io a inona ny io e io aloha kely io tsy lovy kely zany aloha pastera andriamanitra tena razana eo ohatra ny razana roa mihitsy angereo zany tena razana kizikely roa marina ahoany reo andao aloha voakato ionja dia karakaraina zareo avy eo mety zany ary mety hita amin'ny vadinao zany zareo no natonga le rivotra be teo nijanona hitako ihany ry zareo hitako eny fa ndo amizay ela teto tokony ho karakaraina ry zareo fa mampalahelo be ho karakaraintsika izy fa ndao aloha hoe mila miala teto anao fa maimbolao be ato zay potreto anao andao pastera andao ary saika hoe tonga dia ho bataika izy menada nefa aleo aloha hijery lambanika reo ve tsy hiparitaka raha voaraisina hevitra fa ho faty tao le pastery iny ny anao koa an'andriamanitra ny fitsarana fa tsy atsika andriamanitra koa zany mba hafahafa ny olona tsy maninona indray zany no avelana ho faty fa ny olona manala barakazo no arovany ionja aza manao an'izany o alahy tsy takatsika ny fevitr'andriamanitra asa mety omeny fotoana iovan'ny fongamby izy na koa navelana ho velona anaty alahelo ny zanany sy ny vadin'izay efa maty asa ie tena ho kekekeron'inona sy alahelo ao amin'ny be mihitsy ny valo ny fangatahana nataony tamin'ny fiangonana e tamin'nisy le ny angaviantsika tadidinao iny e tamin'le nasaintsika ny vidin'ny trano iny e tadidiko iny izany hoe afaka ny vidy toerana hafa ihany izy fa io mihitsy no ny safidino fahatsiarovana azy mianaka hony ay kosa avelao any zany ka
Fa mbola tsy ndraisan'ny lahy mihitsy ange hoe inona no nahazo an'la tamin'ilay natosika pasitera tao anaty tadio be iny e. Ka tsy nisy inona nge. Vao tafatsofoka tao aho dia tony ny rivotra. Dia hitako izy menada ary nentiny tany amin'iny toerana iny aho. Dia tsy natao ninninona ve lay? Tsy natao ninninona izany aho ka nitantanany fotsiny aho. Dia inona fotsiny izany nahatorana an'la tamin'iny? Tsy hitako tampoka izy menada fa reny razany ireny no hitako. Natahotra be aho dia izay. Janako letsy izany. Za efa nivonona mihitsy hoe tena vinoky koa iny pasitera iny raha vao naninninona teo ela. Veriny lany amin'iny foana koa ilay resaka ka. Mba hainao moa ny etsony ato alohan'ny nandanantsika teo. Asa. Ny fona tamiko izy tamin'ny zavatra nataony. Dia mba te hifona amin'lahy koa izy fa ialahy tsy mety mazava fo amin'ny mihitsy dia andaleo ny nangina. Inona koa ty mampijanona tampoka an'lahy teo? Fa ka tsy hitan'lahy izy teo? Tsy hitako, fa nisy inona? Reo amoron-dalan'ireo. Marina tsy izy menada kely ireo. Inona koa raha nijanonanao teo fa tsy tonga dia nandeha fotsiny e. Ka zanga ny tsaky franga akory e. Tonga dia nijanona ho azy teo fotsiny ny fiarako. Reny fa manatona tery zareo. Andao io voaka tato ry fa. Jimmy ny anarako. Priska ny anaran'ny zandriko. Tsy mahay miteny izy fa mitomany sy mime fotsiny no hainy. Eonja, fa manino ny alahy e. Mikofokofoka ohatran'inona. Voadonan'ny lahy mihitsy ato amin'ny familiana teto. Nanofy aho hoe tonga teo indray izy menada. Tsika rehefa aty amin'ny 4 kilometatra tiako. Jimmy. Nosoratany Arnofy. Ho velomin'ny nanja? Miaraka amin'ny valy, naina raingo manana, zoma amin'ny rina, arinjara.